La 4G Batelma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Vita malagasy. Presto. Mama kokoa. Fitonjato ariary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. nanomboka androany ary farany amin'ny alakamisy soavy izao fo ny fanadinam-panjakana BEPC manerana nosy nizotra araka ny tokony ho izy amin'ny ankapobeny fanomboany izany. Ankatoavin'ny Frantsa indray ny vaksiny Covishield ary afaka ahafahana miditra amin'ireo firenena Europiana raha ny fampitam-baovao avy amin'ny gouvernemanta frantsay ny farany herinandro teo. Tsy misy mandray ny vokatra sonjo amin'ireo commune mpamokatra manerana ny distrikana Ankazobe akoatra ny fikorontanan'ny tsena noho ny valinaretana isan'ny antony goavana ihany koa ny tsy fahatombanan'ny fitaterana an-dranomasina. Miisa 700 ireo mpivarotra amoron-dalana nampidirina tao amin'ny tsena vaovao Etsibeorika nanomboka omaly ary efa isokatra manomboka androany izany nozaraina karatra nomerika avokoa ireo mpivarotra. Maresaka iraisam-pirenena mahery ny 170 ankehitriny ireo namoneny any Allemagne sy Belgique ary 100 n'ireo tsy hita popoka taorianany sy ny toradrano farany teo nambaran'ny chancelière allemande Angela Merkel fa hanomboka ny fanarenana ireo fototrafotrasa sima. Inatidiny rehetra. Finaritra tokolasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nanomboka androany ary farany amin'ny alakamisy ho avy izao ny fanadinam-panjakana BEPC manerana ny nosy. Nizotra araka ny tokony izy amin'ny ankapobeny ny fanomboany izay fanadinam-panjakana izay Abraham Randriamanana. Androany no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ny taom-pianarana 24 manerana ny nosy. Nizotra araka ny tokony ho isy ara-potoana ny fanomboana izany raha nambaran'ny tompona andraikitra. Tamin'ny 7 sy sasany maraina no nanokafana ny valopy ho an'ny laza adina ary ny taranja malagasy no nisantarana ny fanadinana. Entitra amin'ny fampanarana ny fepetrara-pahasalamana teny anivon'ireo ivon-toeram-panadinana manoloana ny valinaretana. Isan'izany ny fanaovana aro vava-orona, ny fanasana tanana matetika ary ny famerina ny isan'ny mpiadina anatin'ny efitra fanadinana. Tsy misy araka izany ny fivoahana isoroana ny fifampikasoana raha ny fanazavana. Ho an'ny tetsy amin'ny lycée moderne am-pefilo nanaovana ny fanadiadiana, nisy ny lamina napetraka ho an'ireo mpiadina mandritra ny fotoam-panadinana. 3250 ny atao amin'ny LMA manokana. Ny ialana amin'ilay fifanosena zany dia tamin'ny enina sasany dia fanosokatra. Ny antony mifanosika ny olona ny fanasana tanana koa tsy maintsy mbola atao amina hatramin'ny fotoana niverena salina ny resaka olona convocation ary iny zany tsy apetraka hoe olana hoe tsy azo vahana fa tsy maintsy vahana satria zony zaza tsy maintsy arovana tsy maintsy manao fanadinana izy dikan'izany tsy maintsy misy foana famahoana. Maro tamin'ireo ray aman-dren'ny mpiadina ny tonga nanotrina sy nanatitra ny zanany teny anivon'ireo ivon-toeram-panadinana tamin'ity anio ity. Ny fanohanana sy ny fampaherezana eo ihany koa ny fahalavirana no isan'ny nanosika ireo ray aman-dreny tonga teny an-toerana raha ny fanazavana. Nanatitra ny ankizy aho zao tonga teo tamin'ny fitolatsaka feta hoe miantony izay mantsy ny andehanako maraina mba tsy hitaintaina ilay ankizy hiatrika an'ilay fanadinana. Ie, nanomako manano sakafo fa efa hafa indray ny manatitra sakafo dia eto ihany ny sakafo mba tsy hisian'ny fahatarana hatramin'ny hariva satria tsy fantatra hoe misy problème tadiavana indray aman-dreny moa manome courage an'ilay ankizy dia tsy maintsy hoe mba ohatr'izay manantena fahafahana zany ny tena mba hieritreretina satria ny fahaseranana mandalo vola be efa lany taminy mba tsy taona fotsiny heritaona. Miesy isika riva ty mihitsy satria lavidavitra kely izay. Eo amin'ilay fianarana tapatapaka io zao no tena atahorana aloha. Io zao no tena atahorako mafy amin'ilay ankizy. Izy indray aloha ny teny hoe vita n'ilay izy, izay aloha no ataony.
Ny fanaraka amin'ny tety androm-pampianarana ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana BEPC tamin'ity taona ity raha nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Ankilan'izay anomboka amin'ny herinandro ity ny fitsaran'izany. Izy io zany dia amin'ny herinandro ity ihany efa manomboka amin'ny fitsarana fa tsy maintsy misy fandaminana satria ohatra tsy maintsy manao brassage na copie isaky ny centre mba tsy hafahana zany mafantatra hoe avy aiza ohatra ilay mpianatra ao anatin'le centre mba izy tanteraka zany ny fanadiovana sy ny fitoviana tanteraka zany ao anatin'ny fitsarana n'ireo taratasy fanadinana. Araka izany, nizotra araka ny tokony ho izy amin'ny ankapobeny ny fanombohana ny fanadinana BEPC manerana ny nosy. Miisa 5,395 alasy telo hetsy ireo mpiadina hiatrika izany ary 8 taona ny zandriny indrindra raha toa ka 17 taona kosa ny mpiadina zokiny indrindra. Tsy aivina, mety hoe ny fanatanterahana ny fanadinana BEPC ho an'ny andron'ny rahampitso 20 ny volana Jolay na eo aza ny fisian'ny andro tsy fiasana raha ny fanambarana navoakan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ifarina ny alakamisy 20 ny volana Jolay ho avy izao kosa ny fanatanterahana ny fanadinana BEPC manerana ny nosy. Nilamina ihany koa ny fanombohan'ny BEPC tao amin'ny faritra Vakinankaratra sy tao Toamasina. Maro amin'ireo mpiadina no safidiny option B raha tao amin'ny Toamasina voalohany no jerena. Fanadina. Miisa 1,370 ireo mpiadina voasoratra anarana tao anatin'ny farim-piadidim-pampianarana Toamasina voalohany ka ny iray 904 tamin'ireo no nisafidiny option A ary ny 730 kosa no nanaraka ny option B. Miisa 700 ireo tsy tonga niatrika ny fanadinana tamin'ity andro voalohany ity. Ivitoeram-panadinana 440 no nandraisana ireo mpianatra ary nampitomboiny izany raha oharina tamin'ny taon-dasa raha ny nambaran'ny Dirana Tsinanana io marain'io. Zokony indrindra dia zokony indrindra 70 taona dia zandry indrindra 1 taona. Ny trapasambanga zao misy ray fahasalamana moa zany dia mitohy manerana ny tany Madagasikara fa eto Tsinanana ihany koa dia magnaraka an'izany tsy maintsy magnaja ny geste barrière efa nataonay zany mba tsy mipetapetaka loatra ny candidat nampitomboina ny isan'ny centre d'examen, centre d'écrit ary tsy maintsy mitondra cache-bouche, tsy maintsy mampiasa gel désinfectant ary efa misy an'ireny DLM regny miparitaka isaky ny centre dia amporosihana zany ny ankizy mpianatra anaraka an'izay geste barrière izy. Etsy ankilan'izay ho an'ny faritra Vakinankaratra dia nitombo ny isan'ny mpiadina tamin'izao fanombohan'ny BEPC androany izao. Miisa 13,524 alina ny mpiadina tonga ary notsinjaraina tamin'ny foibem-panadinana miisa 7/20 manerana ny Cisco miisa 7. Nisy fitombony kely raha oharina tamin'ny taon-dasa zany ireo mpiadina ireo tamin'ity taona ity. 10 taona âge normal moa zany ny zandriny indrindra 3 taona kosa ny zokiny indrindra. Ny anaky 5 zany izy eto amin'ny faritra Vakinankaratra manana fahasemambanana ara-batana. Any hoe eo ihany satria mba vitatra amin'ny farany fotsiny. Efa natao daholo le izy. Niditra daholo izay efa natao tany am-pianarana. Raha ny fahitako anazy aloha dia teo ihany efa presque vita révision daholo ny zavatra niseho tao. Nisy ihany ny olana madinika nandritra ny fanatotosana ny adina saingy noezahana novahana ny fanazavana. Nisy ihany ireo mpiadina izay nanadino ny carte d'identité na ny convocation fa voavaha olana ary ny raha nanjery tamin'ireo mpiandraikitra rehetra teto amin'ny centre izany. Amin'ny ankapobeny, nizotra tampilaminana ny fanombohan'ny fanadinam-panjakana ho an'ny androany sy tamin'ny faritra maro teto amin'ny nosy. Mahakasika ny BEPC izay hatrany zotra ampilaminana ny fanadinana tao amin'ny CEG Soavana anampiana ireo ray aman-dreny mandritra ity herinandro ity dia misy ny fizarana sakafo izay tanteran'ny commune Nambina Ravelorsa. Maro amin'ireo ray aman-dreny no sahirana mitady sy manaritra sakafo amin'ireo zanany anala ny fanadinana BEPC. Manoloana io iantoka ny sakafon'ireo mpiadina ny commune Soavana raha ny fanazavana. Ny rahantsika nahita moa zatra natao tamin'ny mpanala ny CEP teo dia androantsika miditra amin'ireo mpanala fanadinana BEPC indray. Ahitana vokatra foana naomby ny zavatra natao ary tony tamin'ny CEP teo zao dia nahatratra teo amin'ny 700 latsaka kely ny fahombiazana azonay ary irina mba ho tahaka an'izay ihany koa ny amin'ity. Amin'ny ankapobeny
nizotra ampilaminana ny fanadinana BEPC na ny fanomboan'ny lazahadina sy ny fisavana ireo mpiadina teto amin'ny CEG soavina. Misafito kosa ireo mpanala fanadinana tsy tonga tamin'ity andro voalohany ity. Lafa mavao hafa kosa indray dia akatoavan'ny Frantsa indray ny vaksiny Covishield ary afahana miditra amin'ny firenena Européenne. Raha ny fampitambavao avy amin'ny gouvernemanta frantsay ny farany herinandro teo Michel Arnarzan. Niverina amin'ny fanapahan-keviny ny tompon'andraiki-panjakana frantsay ny farany herinandro teo no fantatra fa eken'ny Frantsay indray ny Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ny vaksiny Covishield fanambarana izay nivoaka tamin'ny alalan'ny fampitambavao ny gouvernemanta frantsay. Hatramin'ny androany araka izany dia manampy ireo vaksiny efa ekenany amin'ny firenena Européenne AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna ny Covishield izay vita avy any Inde. Tsy voatery mitondra test PCR négatif na manao test antigène sy fihiboana 7 hatramin'ny 12 andro arak'izany izay miditra ao Frantsa rehefa navita ny dozy 2 amin'izay vaksiny Covishield izay. Ankoatran'ny Frantsa izany dia efa firenena miisa 12 ireo firenena Européenne efa manaiky ity vaksiny indiana ity: Belgique, Autriche, Allemagne, Irlande, Suède, Lettonie, Slovénie, Hongrie, Espagne, Suisse, Finlande, Bulgarie, Islande ary Pays-Bas. Manoloan'izany nanamafy androany ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany ny amin'ny fijerevana akaiky ny mikasika ny Madagasikara. Mila hafainganina ho izy ireo ny fanaovam-baksiny mba ahafahana manome toky ireo mpizahantany sy ahafahana manokatra ny sisin-tanin'ny Madagasikara. Ingana lehibe zay vita zany dia andao tohizana ary aloha le fanaovana le vaksiny farak'izay aingana. Fa manarak'izay mba hananantsika nareo ataontsika hoe passe le ataontsika hoe passe vaccin zany. Satria ny antsika mantsy karatra tsisy an'le QR code iny fa karatra tsotra iny zany, tsy fantatro hoe ekendrareo any ivelany ve iny zany fa mba hoe manana an'ireo le fitaovana mba azo ampiasaina ho an'ireo. Ka zany zany zavatra hitakinay hoe mila apetraka ny fitondram-panjakana zany hoe aiza marina ny tena drafitra ho arahana ny amin'ny hoe tetiandro hoe zao tsika tena hisokatra na misy variant na tsisy variant. Alefa zany ilay fisokafana progressif raha zay ny hitondrantsika anazy. Rehefa fantatra zay mba ahafahana miomana ihany koa. Raha tsy ahivina amin'ny alalan'ny initiative COVAX ny 10 aogositra izao no tonga eto Madagasikara ny doza faharoa ny Covishield. Vokatra ny fiara-miasa Madagasikara amin'ny banky iraisam-pirenena izay ny expert miisa 3 sy tunnel désinfectant 2 ano tonga eto Madagasikara entina mitiliny aretina maro sy ahafahana miaro amin'ny loto. Vola mitetina roa tapitrisa $, no hanahafahana ny vidy izany fanampanazava. Ity moa zany dia tsara manamarika fa appareil na fitaovana natao hitiliana manokana ny coronavirus. Zay ny teknisiana moa malala azy bebe kokoa fa tsy corona ihany koa nefa rehefa ohatra vita ny ampiasana tapitra ny coronavirus fa mbola azo ampiasaina ihany koa izy hitiliana sahala amin'ny karazana aretina hoe tuberculose. Zay midika zany hoe hofananana mipetraka ho amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka noho ny amin'ny fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana sy ny mpamatsy vola ny banky iraisam-pirenena. Zay no nahazoana n'izao fitaovana rehetra zao. Tahaka izao indray ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara raha ny antotanisa avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Rono tranga vaovao enina amby folo ny sitrana soamantsara ary tsy nisy ny ainana fohy. Raika amin'ny 30 kosa no mbola ao anatin'ny forum grave. Nanoizany tsika ny vaovao kosa indray amin'ny ity alina ity dia sotrarina tsara ny tanjona ho an'ny taona 32 voarakitra amin'ny objectif de développement durable ny sosialy ny tontolo iainana ary ny toe-karena no isan'ny ilaina ezaka araka ny tatitra faharoan'ny Madagasikara amin'ny zany miantarandreana io. Folo isan'andro ny vehivavy maty eto Madagasikara no ny olana eo amin'ny fitondrana voky na fiterahana, telo amin'ireo tanora araka ny tatitra ny taona 2024
Ankoatr'izay, eo amin'ny 2.30 ny vehivavy nanatotosana fanadihadiana eo no nanambara avokoa fa hiarany erisetra ranofo raha nitatra tamin'ny ODD 5.2.2 isan'ny teboka ny songadina tamin'ny tatra ny Madagasikara mikasika ny examen national volontaire sur les objectifs de développement durable 2021 ny ezaka tokony atao amin'ny sehatra io. Ny resaka fahasalamana, ny resaka genre, ny égalité ny fitovian'ny lahy sy ny vavy zany ao anatin'ny daholo inge dia ny resaka le hoe tontolo iainana, ny fiarovana ny tontolo iainana ao zany misy resaka éducation, misy resaka santé, misy resaka genre ary indrindra ny resaka pauvreté zany hoe hotratrarina zany. Tsika zany raha jerena an'izay zavatra tsika tsy mbola mahatratra fa zany hoe miezaka resaka en matière de santé, ny fahasalamana, ny éducation zany hoe lutte contre la pauvreté zany keo zany dia fomba miezaka sika amin'ny zavatra rehetrarehetra na fanaovana an'ireny EPP manara-penitra sika zany fa zao tokony hanao bebe kosa sika amin'ny hoe edivana ny abadona lutte contre l'analphabétisme, l'illettrisme satria eto amintsika zao ny analphabète presque any amin'ny 30% ny vahoaka malagasy. Nanomboka ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2020 no anatanterahana ny ODD na ny objectif de développement durable entina nohanany firenena mikambana ireo firenena andalam-pandrosoana. Misa 17 ny tanjona hotratrarina anatiny izay misahana sehatra maro. Amin'izao fotoana izao miroso kelikely amin'ny fanatratrarana izany sika raha ny faneho-kevitry ny manam-pahaizana momba ny sehatra iraisam pirenena. Tokony ho tratratsika na dia hoe santé fotsiny satria par tonga 2030 efa be dia be ny évolution no mety hipotra ao anatiny izay fa hoe zay nataoko hoe efa misy ezaka atao ihany zany ao anatin'izay na dia resaka teny hoe lutte contre la malnutrition tsy fanjarian-tsakafo tony dia ao anatiny hoe miady amin'ny fahantrany zay zany le izy nefa ny miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia domaine maromaro satria multifactoriel ny malnutrition dia niady amin'io zany hoe multisectoriel zany hoe resaka fahasalamana, resaka fanabeazana, resaka rano fisotro madio zany izy daholo dia zany hoe raha fezina dia hoe ny resaka mahaolona sy ny resaka sosialy zany ny tena tanjona ngeza dia ngeza ao anatin'ny ODD. Ankoatra ny lafiny sosialy io, ilana ezaka manokana ihany koa ny lafiny toe-karena amin'ny oreteboka miisa 420 voarakitra anatiny mikasika ny sehatra ara-toe-karena avokoa ny 13 amin'izany, 20 sehatra sosialy, 20 anatin'ny tontolo iainana ary 7 mikasika ny fitantanana akapobendy. Isan'ny ilana fanamafisana ohatra ny sehatra ny fananana-asa araka ny tsy ODD ity, ny fambolena sy ny fiompiana sy ny maro hafa. Raha ny tany ho jerena, 5.7 ny asa manerana ny nosy anatin'ny secteur primaire, piasa 7.10 no anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna eto Madagasikara na ny secteur informel, ary 2.9 ny asa ihany no amin'ny seha-panjakana na ny secteur public. Mitohy hatrany kosa ny fanampiana ny mpiarabelona izay tanterahan'ny orinasa Enelec taorinan'ny Tomasana Antsiranana indray no nanatanterahana izy ireo asa sohiolona zay. Isan'ny filana andavanandro nefa mampijaly ny mponina amin'ny commune Antanamitarana Antsiranana ny rano. Namany olana ny orinasa Enelec ka nanolotra toeram-pamatsiana rano tao amin'ny Fokotany Antafiamalama izay isan'ny mikaikaiky indrindra amin'izany. Izao natao dia vokatry ny fifampiresahana teo amin'ny lehibe tanàna Antanamitarana sy ny orinasa Enelec. Ity Fokotany ity moa zany dia tsy nisy rano mihitsy teo aloha, tsy mbola tonga ny rano Jirama fa maka rano eny amin'ny rivière de Caïman ny olona. Dia sy lahatra noho izany ny orinasa Enelec izay sampana eo amin'ny groupe Filatex fa tokony ampiana tokoa zareo. Ilaina na amin'ny olombelona na amin'ny zavamaniry na amin'ny biby ny rano. Tsy voazao anefa ny tena-miasa ny fanampiany orinasa Enelec ny commune Antanamitarana fa efa nisy koa ny tamin'ity taona ity ihany ny fanomezana an'izy ireo andro ny ziro mandeha amin'ny hery-masoandro. Antoko ny aina ny rano, voalohany-karena ihany koa ny fahasalamana, nahatonga ny orinasa Enelec sy ny vondrona Filatex anolotra lay misy odomoka iray isaky ny fandriana izay amin'ny totaly 770 tao amin'ny hôpitaly be Place Gabar Antsiranana iadina amin'ny tazomoka. Dia ny Enelec zany namaly ny fanirianay ny paludisme na tazomoka dia tena mbola misy ary atao aminay dia anisan'ny mitsabo an'izy ireo misy mihitsy ny antotanisa isa-taona misy no maty ny paludisme
tsy resaka tazomoka ihany a tsy ho any marary ihany fa amin'ny resaka ady amin'ny aretina covid-19 dia efa nanome tanànanay koa ny ndraiky tamin'ny heritaona tsy manana groupe moa ty hôpitaly ity dia rehefa nisy zany ny fahasarotanana teo amin'ny marariny covid-19 noho ny amin'ny tsy fananana groupe dia tena nanolo-tanana ny anolaika. Fitazomana ny vatana ho salama sy ho tomady ny fanatanjahantena ka nandraina ndraiky ny ihany koa ny vondrona Filatex sy ny orinasa Eunelec nanolotra maillot miisa 520 sy baolina miisa 20 ho an'ny ligue rugby ao Antsiranana. Ary ataonay ivoahany hoe laza zay rugby zay tena voafanay aloha zao ny olana eo amin'ny maillot-ny équipe régionale zay efa nomaninay ka dia saotra betsaka tongonareo ampandroso dia tsy kely soroka zay amin'izay fampandrosona rahantsika manatanteraka zay. Ny fahazahoana reto fitaovana reto aloha dia namaha-olana satria manomana an'ilay coupe de président zao zay dia manomana an'ilay championnat national ka io le championnat national io tsisy maillot izy tsisy fa izy zao résoudrenareo le maillot-ny équipe national régional zay miakatra ho Antananarivo atoato. Misehatra amin'ny famokarana herinaratra ao Antsiranana ny orinasa Eunelec izay ao anatin'ny vondrona Filatex. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika melona dirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Facebook, yeah! Facebook plus! Hello, Facebook plus! Alla volo mandritron-droa herinandro en 2 giga. Yeah! Ankafizo ane! Tsindriony dièse 322 étoile 68 dièse. Vidiny 2,000 ariary fotsiny. Maman Lisa! C'est l'heure! Maman Lisa! Merci Maman Lisa! Misota na watan Mama Lisa fatenga tsara tangatin tongo maro china mitakaza naeza weza na waliano misakafu maneran Madagascar matukiazi tambula sasa na naola supu na samu tanura ula makafi chifit saranga nulu na sasa na ulbe ato fifilu masala imusara loko misi tiako uwatika Vita Malagas. Presto. Maman kukua. Fitinjato ariary. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Tsy misy mandray ny vokatra sanjo amin'ireo commune mpamokatra manerana ny distrikany Ankazobe. Akoatra ny fikorotana ny tsena noho ny avalina retina COVID-19 isan'ny antony goavana ihany koa ny tsy fahatombana ny fitaterana an-dranomasina Everisa. Mivelona amin'ny fambolena sanjo ny 700 tantsaha anatin'ny commune Fiaona ny distrikan'Ankazobe. Saika efa anatin'ny sehatra ny Matianina ny ankamaroany ary miondrana miazo ireo nosy manodidina indrindra any Komoro ny vokatra. Nampitsahatra ny fandraisana ny vokatra ny mpandraraha hatreto. Ankoatra ny fikorotana ny tsena noho ny valana retina misy, mazava ny antony mampihempotra azy ireo araka ny tatitra azon'ireo tantsaha. Raha ny fahitanay azy zao dia ny Komoro ny tena baka entana. Kanefa ny dia izay olana fitaterana zay dia simba zany letana dia manjary ohatra miravoravo tanana zany reo mpandray vokatray. Dia misy fetraikany aminay mpamboly sy ny vahoaka etỳ amin'ny faritra Vonjongo Akarobe. Normal kosa izy raha ohatra ka tsy hidina haka satria ikatso mazanga mandritra ny 5 volana na 4 bolana ny sontsony. Dia manao ahoana moa zany lasa fahasimban'ity zavatra ity satria izy ity tsinona tsy hoe akory hoe andeha hady ohatran'izao fa igny azy ho alainy amin'ny kilao avy ity le izy dia tsy maintsy ho alefany amin'ny kilao ary indray ka raha ity le izy alainy ohatra hoe ity zao ohatra ataoko hoe 1 kilao sasany tonga ria mazangaty ikatso mandritra ny 4 volana lasa atsasakilao satria efa lasa maivana be. Velotaraina araka izany ny tantsaha manerana ny distrikana Ankazobe ary mitaky ny ijerena aingana ny olana manimba ny sehampiarina
ankoatra ny vidina sonjo izay efa tafidinany amin'ny 700 ariary ny kilao raha toa ka 2 ariary ny famarotana azy. Manay ny ho avy ny fambolena sonjo ankapobeny manomboka amin'izao fiakaram-bokatra izao ny tantsaha araka ny fanandihadiana androany. Amintsika malagasy moa dia atao hoe rehefa tonga ny loataona dia efa mitsiry daholo ny zavatra dia efa atao hoe malady misimba zany le sonjo rehefa hoe tonga ny loataona satria mitsiry dia efa mety lasa marano dia tsy misy tsony le mpividy fa zao zany ny tena hoe fonja ny fivoahan'ny sonjo tompoko sy ny fahatsarany. Misy olona zao efa manomboka mieritseritra hoe ambolo sonjo. Zavatra mitranga nefany ny eo atoerana tsy lasa ny ery eritreretina volena problème mari anisan'ny tena faty antoka ho anay le izy raha ohatra ka hoe ity zao tokony vary mahalany vary ataoko ohatra hoe taonina ray mikatso amin'ny sonjo. Ity sonjo ity nefany raha vao miaritra tonga amin'ny fotoana fanirian'ny zavamaniry dia ity vodiny kezabe ity lasa ohatran'ity. Zany hoe etondray izy zany manomboka maniry vaovao. Dika zany ty mivadika ny tsirony ty arak'izay tena ilaina. Na ny tantsaha na ny mpandraharaha samy miezaka ny mampivelatra ny zay-ampiariana raha ny any an-toerana. Nampiato ny fampiasana zezika tsy ara-pahasalamana sy simika ohatra ny tantsaha hitazomana ny vokatra ho biolojika araka ny fenitra iraisam-pirenena. Takina aingana araka izany ny ijeren'ny fanjakana ny fanasarana ny asan'ny mpisehatra, indrindra ny fitarazoan'ny asa izay mitarika ny fahasimban'ny saonjo mandra-pahatonga ny ivelan'ny hanondranana azy. Tsy mbola tafapetraka araka namaritany fanjakana azy ny vidin'ny lavanilina maitso amin'ny azao fotoana izao. Tsy maintsy mafisina ny fanaramaso ny fampiarana izany araka nambaran'ny governoran'ny faritra Sava Ivy. Tsy mbola voahaja hatreto ny famaritan'ny fanjakana ny kalitaon'ny lavanilina mantafarany ambany ho 5,7 ariary. Hita taratra tamin'ny fisokafan'ny tsinatany Sambavy izany nanomboka ny 5 Jolay. Tafidina hatramin'ny 4 ariary ny kilao ka maro ny tantsaha velo taraina manoloana izay. Matiantoka zay satria angovo volany tegna misy mikaramologno amin'ny fikarakarana azy, misy fleur mametraka gardien miandry ny lavanilina nefa ny vidiny zegny lasa ambany any amin'ny 40,000 ariary amizao. Hirotsakansehatra amin'ny fanarahamaso sy ny fandraisana fepetra momba ny fampiarana ny vidin'ny lavanily farany ambany io ny governorany an-toerana. Ny sitsinjovana ny tombotsoan'ny mpisehatra indrindra ny mpamboly madinika no tanjona anatin'izay. Ny zavatra ranomasy sy le resaka prix fô fa marobe ny raha tokony alaminy tsara amin'ny tsena io, ny verification, ny sécurité dia eo koa resaka prix. Akory ny fandehany eo ihany koa ma zegny zay mety fepetra resy ho an'ilay opérateur na mpandraharaha zay hita fa tegna magnano gabraraka ity resaka sepiarina lavana amin'ny lafiny maro. Ankoatra ny fampidiram-bola mpanjakana ankapobeny, mavesatra amin'ny fampidiram-bola ny commune ny tsy fahamarinana toeran'ny vidin'ny lavanilina ka antony nanetsehan'ny governorany rafitra isan'ambaratongany amin'ny fanarahamaso araka ny baiko avy amin'ny ministera FOIB. Ho fanatsarana ny tontolon'ny fitrandrahana volamena ny fanakalo traikefa tamin'ny Côte d'Ivoire et Madagascar. I Côte d'Ivoire izay isan'ny firenena mandroso eo amin'ny sehatry ny arena kibon'ny Gaëtan Andriatsila. Isan'ireo firenena mandroso eo amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany sy ny fitantanana ny fitrandrahana ny volamena i Côte d'Ivoire. Ny taona 2024 izy ny voafidy ho firenena manana ny lalàna mifehy ny arena kibon'ny tany tena tsara ampiasam-bola. Maro taorin'izay ny fitrandrahana vaventy misehatra amin'ny volamena tonga tao Côte d'Ivoire na tonga ny famokarana volamena tao an-toerana ny roborobo tao anatin'ny fotoana fohy. Raha ny totanisa 5 taonina ny 40,000, 20 taonina ny taona 5,000 ary ny akatra 17 taonina ny taona 20,000. Nisy ny fionana tamin'ny ministry ny arena kibon'ny tany ivoiriana sy ireo mpiara-miasa aminy, ireo orinasa mpanjakana miandraikitra ny petrôle sy misana ny arena kibon'ny tany. Tanjona ny afantarana ny antony mahasarika ireo mpandraharaha tsy miankina vahiny mampiasa ny volany ao Côte d'Ivoire, ny endriky ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny fanjakana ivoiriana ary ny fepetra ara-teknika samihafa takina amin'izany. Ny nitovizan'ny Madagascar sy Côte d'Ivoire eo amin'ny volamena dia samy misy mpitrandraka madinika, ny antsika eo amin'ny ahenina hetsy 600,000 € par heure, ny zareo 500,000 € par heure. Zay aloha hitovizana zany. Fa ny tena mahasamihafa dia izy manana fitrandrahana lehibe na tsy hoe grande mine d'or anankisivy ary misy anankitelo any efa eo andala mpandehanana zany fa isika mbola tsy manana. Raha te zany tsika ampitombo ny vokatra volamena sy feany zany dia
mila manana grande mine resaka manao volamentsika fa saingy mitandrina tsara tsika ao anatin'ilay izy a mba tsy hitondra fatiantoka ho an'ny firenena ny fidiran'ny fitrandrahana lehibe ary zay le tena tandremantsika zany sy fanakalozana hevitra ao anatin'ilay izy mampiavaka ty iraka ofisialy tanterahany ministra renan-kibon'ny tany sy ny loharany kararina stratéjika malagasy ao Côte d'Ivoire ity ihany koa ny fitsidiany ireo toeram-pitrandrahana volamena lehibe sy tranainy indrindra any an-toerana na ahafahana ny jery ny endriky ny fitantanana ny fitrandrahana ara-teknika sy ny ozinina manadio sy manova ny volamena ho azo ampidiriny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia voafidy ho filohan'ny fikambanana ireo ben'ny tanàna rehetra manerana ny faritra Vakinakaratra. Ny ben'ny tanànan'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ary ny farany herinandro teo no nataony Latsabat Koly TV Antsirabe. No tanterahana ny farany herinandro lasa teo ny fifidianana izay filompitantana ny fikambanana ireo ben'ny tanàna rehetra manerana ny distrika 7 mandrafitra ny faritra Vakinakaratra. Taoriany Latsabat izay natao dia voafidy ho filompitantana ny fikambanana ny ben'ny tanàna Antsirabe, Andriamatora samy manana Honoré Gabriel. Tanjo fikambanana ny ampivondrona ireo ben'ny tanàna rehetra eto Vakinakaratra ary tsy mifidy atoko. Ho famana ireo olana sedraina eny anivon'ireo commune tsirairay avy. Izy ity dia fivorimbe fananganana ary ny ohatra ny Atsasamanila ny isan'ny ben'ny tanàna tonga dia tao anatin'izay no nitondrana ny fifidianana ary endriky ny demokrasia raha teo zany fanajany zany safidin'ny maronisy zany kanefa dia tao anatin'izay moa no ny safidianan'ireo maronisany tena mba hitondra zany fikambanana ben'ny tanàna eto amin'ny faritry Vakinakaratra zany andraikitra ihany koa izy io adidika dia niraisina ampitiavana. Misy mipakiady manokana ho fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo ben'ny tanàna ireo hoy ny filohan'ny fikambanana mba ho fampandrosoana mipakaheny fotony ho an'ireo vahoaka izay nifidy azy. Na tsy fahafantarana fotsiny ary ireo pitsopitsony sy andinindinin-dalàna fitondrany zany vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana zany ny tsy fahafehezana izany dia efa manahirana sady ny ben'ny tanàna namana ka dia ray aloha voalohany fanamafisana ny firaisan-kina andreo ben'ny tanàna toy ny fikambanana rehetra dia misy ny ara-tsosialy, misy ny ao anatin'ny fitondrana asa fampandrosoana ihany koa dia misy ny zavatra izay tokony aradrariny ka tokony ho sahaza ny commune tsirairay izay tokony tsy ho andrasana fotsiny fa dia ilaina fifandresen-dahatra eny eo amin'ireo ambaratonga-pahefana ambony ary dia ilaina izay fifandresen-dahatra izay hitondrana ny asa fampandrosoana fananganana ity fikambanana ity dia ame feo mafimafy kokoa ho an'izay fitakiana ny zavatra aradrariny asa fampandrosoana mipakeny fotony izay. Ny farana tamin'ity androany ity ny fitaom-pivoriana ara-potoana ireo mpikambana ao amin'ny CFM tsy mbola mivoaka ny momba ny fangatana ny fanomezana réparation sy indemnisation. Fanampanazavana. Ny tamin'ity telo-volana faharoa dia kasika ny fampitsoran-keloka manokana dia telo ny fangatana hazo, ray ny ankehitrika, roa kosa tsy ny ankehitrika. Teo koa ny fandroena rakasa, efatra ny fangatana hazotsika, ny roa ny kena-tsakantsi-andavany, any roa kosa ny tsipahana. Zany hoe zany tamin'ity taona ity dia fangatahana fanonerana arakasa 20 no lekena 5 ny laviny. Misa efa-jato kosa ireo mpivarotra amoron-dalana napidirina tao aminatin'ny tsena vaovao SC Behoririka nanomboka omaly ary efa isokatra manomboka androany izany. Nozaraina karatra numerika avokoa ireo mpivarotra Sabinara Arson. Nanomboka omaly ny fampidirana ireo mpivarotra amoron-dalana ao anatin'ny tsena vaovao manara-penitra eo Behoririka. Tafiditra ao anatin'ny tsena vaovao ny andiany voalohany tamin'ireo mpivarotra omaly alahady. Mpivarotra misa efa-jato izy ireo. Maro tamin'izy ireo no varotra teny amoron-dalana efa antaonany maro. Nisy ny fizarana ny laharan'ny tike amaritany toeran'ireo mpivarotra, fizarana izay natao tamin'ny fomba mangarahara ary tamin'ny alalan'ny atsapaka no nanaovana izany. Dia mpivarotra efa-jato no nisitraka zany toerana izany voalohany ary mitohizana ezaka izany amin'ny andro avy amin'ny herinandro dia mba ahafahantsika mama ny olany mpivarotra amin'ity faritra ity ary indrindraindrindra ihany koa manome
aina vaovao ho an'ity faritra ity na eo amin'ny lafiny fifamoivoizana na eo amin'ny fandaminana fanatsarana ny tanàna n'Antananarivo. Mbola itony fanatsarana idiran'ireo mpivarotra amin'ny sehatry ny ara-dalàna fa fanombohana ihany izao raha ny fanazavana. Napetraka ihany koa ny fitoerana etsy Mahamasina andraisana ny fitarainan'ireo mpivarotra manana olana. Na dia teo ary ny ezaka maro izay nentin'ny tompon'andraikitra tao anatin'izany dia hita ihany fa mbola misy ihany koa ny lesoko tokony harenina na eo amin'ny lafiny ara-teknika izany na eo amin'ny fandaminana ihany koa amin'ny ankapobeny. Ka izany indrindra no nahatonga ny ben'ny tanàna nametraka ny ivotoerana fandraisana ireo fitarainana, ireo olona rehetra izay manana fitarainana ka te ampitan'izany amin'ny komina Antananarivo renivohitra dia napetraka eo Mahamasina izany toerana izany ary efa misy mpiara-miasan'ny komina ihany koa mandray azy ireny, mandray ny fitarainana ary miezaka arahiny ben'ny tanàna maso akaiky ny famaliana ireny fitarainana ireny. Tsisy intsony ny fandosirana ireo mpitandro ny filaminana manomboka izao ireo mpivarotra. Anisan'ny tombony lehibe ho azy ireo ny fidirana amin'ny sehatry ny ara-dalàna sy ny fanana toeram-pivarotana ankalalana tahaka izao raha ny nambarany. Nidina teny an-toerana ny ben'ny tanàna Andriatsitohainanaina nirotsaka mivantana amin'ny fandaminana sy ny fandrindrana. Nanomboka androany ny sokatra ny tsena vaovao eo Behoririka izay anentanan'ireo tompon'andraikitra ny mponina hiatsena sy hividy entana eny toerana fa tsy eny amoron-dalana intsony. Manodidina ny resaka komuna izay hatrany dia nanova landresaka ho an'ny mpanao gazety ny maraina teo ny mpanolontsaina munisipaly ny komuna Antananarivo nitondra fanazavana mahakasika ny vaovao ahely anakorontanana ny fampandrosoana izay ataon'ny komuna Nambina Ravelorsa. Nandritra ny eritaona sy tapany ny safidy tsy teniny avy anivon'ny mpanolontsaina munisipaly mikasika ny raharaha sy ny sakatsakana misy eto amin'ny komuna araka ny nambarany Taliany Kabonetra. Ny maraina teo nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny tenany nitondra ny fanazavana mikasika ny olana ny mpanatanteraka sy ny mpanolontsaina. Misy olanao sakatsakana fotsiny amin'ny andaniny anankiray mplafiny anankiray indray dia misy le tena ataontsika hoe nahoana ny ampo na ahoana toe-tsaina satria ny olombelona tsirairay samy manana ny toe-tsainy hoe ahoana ny manana ny eritreritny izy na tsy mifanaraka amin'ny eritreritny ary zavatra izay atao raha tsy nisy ny firaisan-tsaina, raha tsy nisy ny famizan-tanana, raha tsy misy ny ataontsika hoe faharisen-dahatra ho any amin'ny resaka ataontsika hoe ho any amin'ny fampandrosoana marina dia tsy hitantsika zao zavatra hitantsika rehetrarehetra zao. Araka ny nambarany hatrany tokony ho hisy ny fanomezan-tanana hoentina mpandrosoana ny tanàna n'Antananarivo. Ny ampandrosoan'ny tanàna tsy maintsy atao dia ampanginana ny fitiavan-tenanao, ampanginana ny amponao fa ahoana namezan-tanana ny mpitondra ny exécutif atateraka ny vina izay tokony ataony. Tanjona eny anivo ny komina Antananarivo ny fikatsana ny fampandrosoana na dia misy aza ireo sakatsakana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia maherany 170 ankehitriny ireo namoneny any Allemagne sy Belgique ary 100 ireo tsy hita popoka tao aorianany sy nitondra-drano farany teo fanadina. Trano rava, lalana simba, fahatapahan'ny herinaratra, ireo no anisan'ny fahasimbana nateraky ny tondra-drano vokatry ny rotsakorana nahatra tany Allemagne ny faran'ny herinandro teo. Maro amin'ireo mponina ny antoerana ankehitriny no nitraboana raha toka 520 hatreto ireo namony ainy raha ny famitam-baovao. Etsy ankilany, mahery ny 300 ireo tsy hita popoka. Fatra voakasiky ny fahasimbana betsaka indrindra ny faritra atsimo andrefana ny Allemagne toy ny ao amin'ny tanànan'ny Schult. Manoloan'izany, niroso tamin'ny fanadiovana ireo tanàna rava ny tondra-drano ireo mponina avy amin'ireo faritra samihafa. Ankoatra izay, teti-bola amin'ny tetina 300 tapitrisa euro ny vinavinain'ny fitondram-panjakana Allemand atokana ao amin'ny fanarenana vonjomaika ireo faritra traboana tao aorian'ny fisian'ny tondra-drano tany an-toerana. Fonds d'urgence de 300 millions d'euros devrait être débloqué pour soutenir les sinistrés. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ty ankasiahana ianao nanaraka izany soava tsara daholo.
malagasy presto maman kokoa fitonjato ariary vous a présenté ny vavao avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix, vous a présenté ny vavao. La 4G by Telma vous a présenté ny vavao.